Anio Talata, voalohan'ny volana Aprily, taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masinda Joany, nalaina tao amin'ny toko 5, andininy voalohany hatramin'ny 7 tapany voalohany, toizanao amin'ny andininy 5 ka hatramin'ny 20. Niaraka tamin'izay dia sitrana ralehilahy. Tamin'izany andro izany, niakatra tany Jerosalema i Jesoa, fa nisy andro fety tamin'ny Jody tamin'izay, ary any Jerosalema ao akaikin'ny vavahadin'ny ondry dia misy dobo anankiray atao hoe Betesda amin'ny teny Hébreu, izay misy trano evadimy. Nisy mararomaro nandro tamin'ireo trano ireo, ary nisy lehilahy anankiray narary hatramin'ny 70 taona teo. No nahita azy ny valan-dotra i Jesoa, sady fantany fa efa ela no narariany, dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao? Ary hoy ny navalin'ny marary, tompoko, tsy mba manana olona androbokay amin'ny dobo aho rehefa mihetsiketsika ny rano, ka noho mba mandeha aho dia ny hafa no tafidina lohako. Hoy Jesoa taminy, mitsangana, eto ny fandrinao ka mandehana. Niaraka tamin'izay dia sitrana ralehilahy, ka nentiny ny fandriny dia lasa izy nandeha. Ary sabata ny andro tamin'izay, ka hoy ny Jody tamin'ny voasitrana, sabata ny andro ka tsy mahazo mitondra ny fandrinao ianao. Fa hoy ny navalin'ny azy, ilaina na sitrana no nanao tamiko hoe ento ny fandrinao ka mandehana. Dia hoy ireo nanontany azy, iza moa izany lehilahy nanao taminao hoe ento ny fandrinao ka mandehana izany? Tsy nalala azy anefa ilay voasitrana, fa ny vahoaka moa betsaka, i Jesoa koa niala teo. Taorian'izany dia hitan'i Jesoa tao an-tempolo ralehilahy, ka hoy izy taminy, indro fa sitrana ianao ka aza manota intsony, sao dia ratsy noho ny teo indray no manjoanao. Dia lasa ralehilahy nilaza tamin'ny Jody fa i Jesoa no nanasitrana azy. Koa nanenjika an'i Jesoa ny Jody satria nanao izany tamin'ny andro sabata izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao, ry Kristy.